Tsy hijanona amin'izao fa mikasa ny ady varotra sy hanovy ireo fepetra vaovao momba ny aba-tserana nanambarany filohan'ny Etazonia Donald Trump ho Malalarobia i Madagasikara. Araka ny fanapa-kevitry ny filoha Amerikanina moa dia tafiakatra hatramin'ny 7.7 isanjato ny aba ho takin'izy ireo amin'ny vokatra avy eto amin'ny nosy. Araka ny fanambarana nataon'ny ministera ny raharaham-bahiny androany alakamisy dia mikasa ny ampiasa ireo fomba fifampiraharahana ara-diplomatika sy ara-barotra rehetra ny governemanta malagasy mba hahafahana miady varotra mikasika ireo fepetra ireo. Nisy moa ny fivoriana androany alakamisy izay notarihiny ministry ny raharaham-bahiny Raffaravavitafika Arasata izay natana ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarnerinason, ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra David Ralamfiringa ary koa ny masovin'i Madagasikara ny Etazonia Landsora Kotomalala sy ny tale general ny faditseranana Ernest Zafivanona Laikana mahakasika izany. Tsy ela dia hanomboka ireo asa mifandraika amin'ny tetikasa Andrirama Waterfree izay amany olona ny famatsiana rano eto an-drenivohitra araka ny fanazavany ny filan-kevitry ny minisitra ho Malalarobia. Efa mameno ny fepetra rehetra ny fitondram-panjakana ary hanomboka tsy ela ny asa araka ny tatitra. Tafiditra ao anatin'izany ny fananganana ny tobim-pamokarana rano 5 metatra toratelo ao Amorinankona sy ny fitehirizan-drano 509 metatra toratelo ao Ambohibe. Eo ihany koa ny fanavaozana fanton-drano mirefy 420 kilometatra izay mampitohy any Amorinankona sy Iavoloha sy mampitohy any Ambohibe sy Analamahitsy. Iarahan'ny fanjakana malagasy ny vondrona Eoropeanina amin'ny alalan'ny BEI izany tetikasa izany. Tombanana ho 2.20 fangoro isanjato ny fandrosoan'ireo asa amin'ny ankapobeny amin'ilay tetikasa fanamboarana arabe migodana. Nahitana firosoana 3 volana mialoha izany raha oharina amin'ny tety andro teny am-piandohana raha nambarany tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Etsy ankilany anefa dia nisy fahatarana ny fampifandraisana ny lalambe migodana sy ny PK0 Ambodifasina no ny rotsakorana mifanesy farany teo. Raha ny vinavina farany nambaran'ireo tompon'andraikitra dia ho vita mialohan'ny farany taona ity ampahany voaloha amin'ny tetikasa izay mirefy 20 kilometatra. Famatsim-bola madio ny fanjakana malagasy raha ny voalaza no nentina nanamboarana izany tapany voalohany izany. Ny banky arabo momba ny fampandrosoana ty Afrika na Badea kosa no amatsiny 20 kilometatra tapany faharoa. Tokony ho vita alohan'ny fetiny 20 jona izao ny fitaterana Tarobia araka ny fanazavany nataon'ny Gérard Andriamanoisoa sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ho Malalarobia nandritry ny fididiana ny gara tetsy Analamahitsy. Nilaza moa izy nandritry ny fididiana nataony fa mitohy hatrany ny andrana ara-teknika efa natomboka 3 herinandro lasa izay eo amin'ny ampahan-dalana Ivandry Ambadobe. Aorian'izay dia iroso amin'ny andrana misy mpandeha. Aorian'izay koa dia iroso ny fametrahana Tarobia eo amin'ny ampahany Ivandry Sonerana ny tetikasa 3 herinandro koa no hanaovana izany. Niakatra eo amin'ny laharana fa 570 io Madagasikara eo amin'ny filaharan'ny ekipa-pirenena lehilahy izay navoaka ny FIFA androany alakamisy. Izay indray ny Barea Madagasikara vao niakatra tamin'ity filaharana ity hatramin'ny volana Jona 2022 raha ny totongana hatrany taorian'izay. Ireo lalao 4 nataon'ny Barea hatramin'ny filaharana farany ny volana Desambra lasa teo sy ny filaharana farany moa no nahatonga ity vokatra ity. Ny volana Desambra moa dia fandraisana iray sy faharesena iray no azon'ny Barea Madagasikara lanoloana ny Eswatini tamin'ny fifanitsanana hiatrehana ny Tchad 2022. Fandreseny iray nanoloana ny Centrafrika sy fahareseny iray nanoloana ny Ghana kosa ny vokatra azo nandritra ny fifanitsanana hiatrehana ny amboara eran-tany ny volana Martsa lasa teo.